vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran tenen leonilanao manan'Andriamanitra velona ianao tenen izy Andriamanitra tsy mety maty hoe nandresy ny fahafatesanao hoe amen amen inona ny secret an Jesosy inona ny secret an Jesosy ny secret an Jesosy raha lasana vavy dia zavatra anankiray ihany tsy manaky abandonne tsy manaky anipogan tsy nanaky miala hatramin'ny farany ahoana hoe avereny mafy tsy manaky miala hatramin'ny farany avereny mafy avereny farany rehefa mijery an'ity Matthieu toko fahaenina amby roapolo ty tsika leso anankiray ngeza be no omeko anareo Matthieu toko fahaenina amby roapolo rehefa avy niorakoraka ianao dia zao nivaky ny tendry andany ny fahavalo amby telopolo manao hoe andiny ny fafito amby telopolo ary nitondra amin'ny Petera ambabin'izy roa lahy zanaky Zebedeo izy dia nalahelo am-posy ory indrindra naninona hono Jesosy avereny mafy nalahelo am-posy ory indrindra dia hoy izy taminy fa dira novana loatra ny fanahako ahoana hoy Jesosy avereny mafy hoe fa dira novana loatra ny fanahako tonony efa ho faty mity hoe reto ka miaratory amiko ahoana hoy Jesosy mantsy Petera sy namany mity hoe reto ka miaramy anina hoy izy miaratory amiko mafy ny lalana ny lalovan'i Jesosy andininy fahasivy amby telopolo dia zao vaky ny teny ary nanoroso kelikely Jesosy dia nekohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia oka hoe sorona amiko ty kapoka ety raha azo atao izy dia ahoana nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fany anao secret anankiray no meko anareo zanak'Andriamanitra tonga eto Jesosy ry havana tsy niala hatramin'ny farany tsy niala hatramin'ny farany mafy niady natrehany fatany tsara ny fahoriana hiatrehany hiatsika ny azo fijaliana izy hiatsika daroka asikapoka izy hiatsika ny lefona izy hiatsika ny karavaso vy mifangaro taolana karavasony romanina izy hiatsika ny esoeso ny latsalatsan'ny olona hiatsika ny kapoka hiatsika ny vavan'ny olona hiatsika azo fijaliana Jesosy fatany tsara ny zavatra atrehany mafy ny zavatra atrehany satria izy dia mpaminany ary efa fatany melo daholy fa tsy maintsy ho fatsihana eo ambony azo fijaliana izy ho fatsihana ny tongotra sy ny tanany ho asiana satroka atsilo ny lohany tsy maintsy ho kapohana izy tsy maintsy hitondra ny azo fijaliana izy fa fatany fa tsy maintsy hiaritra izy hatramin'ny fahafatesany hiaritra izy hatramin'ny fahafatesany fa nafinaritra tamin'i Jesosy na dia efa fatany mialoha aza ny zavatra nitranga taminy dia izao tsy niala hatramin'ny farany izy tsy nandositra hatramin'ny farany izy ataovy aleloia tsy niala hatramin'ny farany izy mandra-patonga teo amin'ny azo fijaliana mandra-pandatsaka ny rahany mandra-patonga teo amin'ny fahafatesana tsy niala hatramin'ny farany izy tenenao zay ny eo anilanao tsy niala hatramin'ny farany izy olo inona ny olan'ny mpivavaka inona ny problème mpivavaka
eno zao lazaiko aminao zao, ny tena olona mipivavaka ry havana dia tsy manana faharetana, tsy manana faharetana, tsy manana faharetana. Rehefa mandalo ady mafimafy kely, mandalo ady mangotragotraka kely, mandalo inona hoe ady mafimafy kely, dia manomboka tsy mazaka ady. Rehefa mandalo olana tsy fisina kely, imbedabeany mahen'olona, pastera mandefa mesazy aty amiko, miantso an telefônina aty amiko, pastera mba andefasy vola kely zasiny zanako, fefa hatramin'ny atoandro tsy ninakanina, hatramin'ny atoandro. Dia inona ny olana raha tsy ninakanina hatramin'ny atoandro anao, inona ny olana amin'izany, inona? Zay ary efa nifadianina raiky amin'ny 20 andro tsy maty, zay efa nifadianina tapa-bolana tsy maty, zay efa nifadianina 10 andro tsy maty, ny anao vao ankeo atoandro. Ary be da be ny olona tsy mazaka ady, vao mandalo olana kely, tsy misy sakafo kely, tsy manam-bola kely, dia manomboka ny te ametsiny an Jesosy, te hiverinindalana, te hangatsitsiky, te himonomonina, te hilaza aminao aho. Jesosy ry havana, ny roso foana, na dia mafy aza ny lalovany, ny patrapatraka tahaky ny rany atsembohany, fatany tsara fa tsy maintsy mbohana amin'ny azo fijaliana izy, fa diranovana ny fanahany, nangidy tamin'ny eritreritra hoe hofatsiana ny tongotra sy ny tanana, tsy hoe hotsondromina amin'ny pikura, fa hotsondromina amin'ny lefona, amin'ny lefona. Fa nafinaritra tamin'i Jesosy, na inona ady, na inona zavatra efa hoatrehany. Zao ny tao an-tsainy, za tsy hialatra amin'ny farany, za tsy hialatra amin'ny farany, za tsy hialatra amin'ny farany. Iaretako hatramin'ny azo fijaliana io, iaretako hatramin'ny azo fijaliana io, ataovy aleloia. Betsaka amina mpino vao mandalo fizahan-toetra kely amina resaka arabola, amina resaka arabola, tsy voalohany io fatrano 2 volana, tsy voalohany io fatrano 3 volana, anaovany tompotrano vava, anaovany tompotrano vava maharary. Saovy ianareo mpivavaka, tsy maloha fatrano, dia iny fa mipararetra, iny fa manomboka monmonina, iny fa manomboka kivy. Aiza reny tany ale Jesosy mafy ny adiko, mafy ny adiko. Raha lasanabavy niany Jesosy, na dia niatra tamin'ny any azy, tsy niala izy, tsy niala izy. Niany sasany, vao ny mpitaky tosa fotsiny tonga, vao mpitaky tosa fotsiny tonga, dia efa manomboka kivy, manomboka kivy, manomboka menimenina, manomboka tsy te hivavaka tsony. Aiza renao Jesosy tena kivy Jesosy fa aiza ianao fa afa-baraka e. Raha lasianabavy mampahery anao androany. Ny olona mandresy, ny olona mandresy tsy mialy zany, na inona ady eo alohany, na inona fa fambaraka lalovany, tsy mitsoka ady zany, ny akolapy ady tsy mitsoka ady zany. Ataovy aleloia mafy zany. Aleluia. Misy fotoana ny vadinao miady aminao, misy fotoana ny vadinao manao menace, mampatahotra anao ny vadinao, misaraky tsika raha mbola hivavaka ianao, tsy mety amiko ny fivavahanao, misaraky tsika, ampiororon'ny devoly ianao. Io hitanao fa tsy hanambady tsony ianao raha misaraka amin'io, ho hitanao fa tsisy vady amelona tsony ianao. Raha zany ohatranao mijanona tsy mivavaka tsony aho, mijanona tsy mivavaka tsony aho, ampiororon'ny vadiny, ampiororon'ny vadiny, ampirafy aho. Raha mbola mitoy mivavaka ianao dia ampirafy aho. Raha lasianabavy malala, Jesosy na dia ory aza ny fanahany, Jesosy na dia fadiranovana aza ny fanahany, Jesosy na dia nangiry firy ary, zao ny tenin'ny Jesosy, tsy miala hatramin'ny farany aho, tsy miala hatramin'ny farany aho, tsy maintsy vitako eo hatramin'ny fahafatesana, tsy maintsy vitako eo hatramin'ny fahafatesana. Zany nahatonga ny Jesosy, na ny fahafatesana aza tsy naharesy azy, na ny fahafatesana aza tsy naharesy azy, nitsangana ho velona izy. Za mampahery anao androany, ho afindrany aminao zany toe-tsainy zany, ho afindrany aminao zany toe-po zany. Olona tsy manan-kiresatra amin'ny farany ianao, olona tsy manan-kiresatra amin'ny farany ianao, hoy hoe olona tsy manan-kiresatra amin'ny farany ianao. Iza ny vonona tsy hanan-kiresatra amin'ny farany? Ataovy aleloia mafy zany. Aleloia. Zao no expérience nananako tao anatin'izay 4 taona nanompoana ian'Andriamanitra zay.
efapolo taona zay nanomponay ny tompo. 10 taona tamin'ny lakamisy teo aho fakomaly. Ataovy aleloia mafy. Nakalazany jobily fa 10 taona aho fakomaly. Aleloia. Nisaorako ny tompo ny olona tonga teto mba nivavaka ao tamin'ny lakamisy teo. Aleloia. Ny zava-dehibe nyresahako tamin'ny fiangonana, nyresahako tamin'ny komity, nyresahako tamin'ny pasteur tamin'ny lakamisy, nyresahako tamin'izy ireo zao ny teneko taminy. Tsy maninana tsy omenareo cadeau azay. Nandritra n'izay taona vitsivitsy dia manome cadeau anay foana ny fiangonana. Fa tamin'ity taona ity be da be ny zavatra atria amin'ny fiangonana. Mbola misy vidina tamin'ny rehetrarehetrika. Raha sitrapon'ny tompo manomboka amin'ny herinandro ambony eo tsika anangana ny fiangonana eny sabotsy namena amin'izay. Ho atsangana amin'izay ny trano fivavahana eny sabotsy namena. Ataovy aleloia mafy zany. Mila vola amina million sy milliard zany. Zao ny teneko tamin'ny komity sy mpitatam-bola sy ny pasteur rehetra. Ny ao amin'ity jobily fa 10 taona ity na tsisy vola raha ny fiangonana, na tsy omenareo cadeau tsy maninona. Ny zavatra mba ilaiko, vavaka ny ilaiko amin'ny fiangonana. Vavaka ny ilaiko amin'ny fiangonana. Fa mahery ny vavaka raha lasena vavy. Ataovy aleloia mafy zany. Zao ny expérience hitako ry havana. Zao ny expérience tsapako. Nandritra n'izay 7 taona niarahako tamin'i Jesosy zay. Ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandalo ady. Tsy maintsy mandalo ady. Tsy misy an'izany hoe mivavaka eto zany ianao. Na vita batisa teto ianao. Ka mieritreritra tsy andalo ady. Tsy misy an'izany. Tsy maintsy mandalo inona hoe azavady. Ahoana ozy izy ny Jaune voalohany vakitsika teo. Jaune voalohany toko faharoa. Eo amin'ny 9 zao ny ambarany vakitsika teo. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy. Izay milaza fa manina hoe dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany ihany koa. Tsy maintsy manina hoe avereny mafy hoe avereny mafy hoe tsy maintsy mandeha tahaka nina ozy izy nandehanany izy nandehanany Jesosy. Ny lalana nandehanany Jesosy lalana tsy moramora, lalana misy fahambaraka, fadiran'ovana ny fanahana, ory indrindra ny fanahana, nandalo fahoriana sy fijaliana, kapoka mandrivorivo, satroka tsilo, lefona miranirano, no fatsiana ny tongony amatanany, fa tsy niala hatramin'ny farany izy. Ataovy aleloia. Ny zavatra tsapako amin'ity fanompona ny tompo ty raha latsena bavy, dia misy zavatra tsy azonao andosirana zany. Misy zavatra tsy azonao andosirana zany. Natao hiatrika fahoriana ianao, natao hiatrika fijaliana ianao, natao hiatrika ady ianao, natao hiatrika ady ianao, hiatrika kombay ianao. Fa tahaka ny nandreseny Jesosy ny fahafatesana dia tsy maintsy mandresy koa ianao raha latsena bavy. Ataovy aleloia mafy zany. Tadidiko tsara tamin'ny 2003. Tamin'ny 2003 telo sy roa arivo. Raha nanangana ny fiangonana tao Amangarano tsika tao Tamatavy. Tao a Tamatavy. 20 taona lasa zay. Raha sitrapon'ny tompo amin'ity taona 2023 ty dia akalazany fa 20 taona tsika eto Antananarivo. 20 taona ny trano fivavahana vao ny oloko. Aleluia. Ano any ny volana septambrany. Raha ho azy tsika ny kianjan'ny Barea dia ao no anataterahantsika ny fankalazana fa 20 taona. Ataovy amen dia amen dia amen. Raha tsy azo tsika dia eny amin'ny Coliseum fa io no malalaka indrindra. Resy lahatra amin'izany vienao. Ankalazana fa 20 taontsika. Fa tadidiko tsara ny adiny lalovako tamin'izany. Raha vao nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra tany Tamatavy. Tonga teo amin'ny 7 teo eo mipiny tamin'izay. Teo eo amin'ny 7, teo eo amin'ny 4 azavady. 7 nisa mipiny. Tao amin'ilay hoe Croix Rouge. Croix Rouge tao ny nanaovana fotoam-bavaka tamin'izay. Tonga tao a Tamatavy ny lehibe ny Croix Rouge avy aty Antananarivo. Hitany tao ny kisezam-piangonana. Hitany tao anatin'ilay salina. Na tsipitsipony zareo tsy nanana ny antra. Na tsipitsipony tany ivelany. Dia zao ny teniny tamin'izany fotoana izany. Ato ozy izy toeram-pitsaboana fa tsy fivavahana. Tsy fiangonana ato ozy izy fa toeram-pitsaboana. Zay amin'io andeha hamonjy fotoam-bavaka. Jerena ny varavarana misokatra. Ny seza rehetrarehetra mipitipitika tery.
eo vao nametra-panontaniana, aizany andeha hivavaka, aizany andeha hivavaka androany. Ozy izy le anabavy ankiray zay, andao pastera atao any an-tranonay fiangonana androany ozy izy. Ny tranon'io anabavy io trano fanitso kely zay, trano azo kely zay. Lasa mamany madame Clara rafozan'ny pasteur Frédéric. Halleluja. Taony nanaovana fotoam-bavaka, efitra kely anankitelo zay. Tamin'izany gorodona an'izy, tsy mbo gorodona hazo, fa gorodona bararanta reny ny tranony zareo tamin'izany fotoana zany. Taony nanaovana fotoam-bavaka. Nisy lehilahy metisy sono zay, zao ny tenin'le lehilahy metisy sono. Manana tany aho izy izy ao, omeko anareo vaoniloko anaovanareo fiangonana, ho fainareo isam-bolana. Halleluja. Diovina le toerana. I toerana io fanarin'ny olona maloto, fanarin'ny olona zordira, fanarin'ny olona po, ao daholo ny anarin'ny olona fako, faran'izay maloto le toerana. Teo eo amin'ny 2 volana mahery teo nanadiovana an'le toerana. Isanandro zay nanadio an'le toerana. Vita soma tsara ny fanadiovana an'le toerana. Andeha anangana an'le trano zay, trano hoazo no atsangana eo. Nitsangana avy any le zanany Lahamato. Tsisy fiangonana miorona zany eto izy. Fa nga io izy tanin'ny dadanay rery. Raha tsy te ahita lozo nareo izy, aza mananganangana eo nareo. 2 volana zay nandany herim-po teo, nandany fotoana teo. Tonga dia tena hoe mahita daka sy tontolo reto tsika izy raha tsanganareo eo. Niala moramora zay. Niala moramora zay. Mafy sa tsy mafy zany. Tsisy lalana moramora zany raha latsena bavy. Nametra-panontaniana teo, aizandray ny tany ale, aizandray ny tany ale. Zao ny tenin'le rapapa be zay, le dada be zay. Andao pastera ozy izy fa omeko tany kely nareo. Any amin'le tanàna misy anay, omeko tany kely nareo. Le tanàna misy an'zareo amin'io, tanàna misitaka miala ao ny Tamatavy. Andao afa-tsy maninona fa andao atsangatsika any. Nomeny toerana akaiky amorona dobo, misy dobo be zay ao, dia amorony dobo io. Dia ty eo izy atsangana ny fiangonanareo. Ny bataina le hazo avarian'le sinoa ary, ny bataina daholo le hazo avy tany. Dia efa falifaly ery hoe nahazo tany. Nanomboka natsangana ny ferman'le trano, natsangana. Tonga avy andray zanany Rola, zanaky lera dadabe io. Atsangana io fa tonga dia dorana iam pétrole. Ifampitady eto tsika ozy izy. Fa nga io izy tany dadanay rery. Zay ozy izy manana lova amin'io ary ny lova mbola tsy voazara. Nitovy an'le nataon'le zanaky le metisy sinotary any. Jesosy hoaizany ray. Fa fambaraka amin'io manaraka fotsiny. Nipino amin'io manomboka kivy. Nipino amin'io manomboka reraka. Hoaizany ray pastera, hoaizany ray. Ozy izy le dadabe. Andao ary ozy izy atao tsakakakin'le amorona arabiatsy. Ozy izy le madama le zadina ny vavy, le zadina ny vavy mpiara-vavaka aminay. Manaiky venareo ozy izy mantsy anadahany. Za ozy izy efa nividy an'le tany kely io tamin'ny papa sy mama, tamin'ny favelon'ny mama. Manaiky venareo fa eo amin'le tany koa no atsangana. Tonga dia atsanganao any amin'ny tanina ho any ozy izy. Atsanganao any amin'ny tanina ho any. Ny tanin'le maranabavy anefa tany mikisilasila be zay ny taniny. Tany ozy izy atsangano any fa tsy maninona. Any amin'ny taninareo fa tsy mbola te amin'ny tany, mbola tsy nizaraina ty no atsanganareo. Tany vao nanomboka niadana. Ny mpino rehetrarehetra amin'io kivy, mpino rehetrarehetra amin'io efa reraka. Zay mivady rery nomen'le olona n'le tany. Eo amin'ny tany 7 mètres sur 4 mètres. Nivadiko amin'io mbola bevoka be mihitsy, nivadiko tamin'izany bevoka be. Mandray angady zay mivady rery sisy. Nanarina an'le tany. Fa zao ny tenin'Andriamanitra. Raha ndriary malala, aza mialatra amin'ny farany. Aza mialatra amin'ny farany. Aza miabandonina hatramin'ny farany. Aza miabandonina hatramin'ny farany. Fa voninahitra ny eo ambadika io. Ndray andro any ianao, afaka 20 taona, voninahitra sy fahasoavana. Fitahiana makany amin'ny fitahiana. Fandresena makany amin'ny fandresena. Orakoraka, aleluia, mafy. Aleluia. Mafotehaka ho an'i Jesosy. Aleluia. 20 taona lasy zay tantara zay. Taony natsangana amin'ny fiangonana 7 mètres sur 4 mètres. Nivelatra ny asan'Andriamanitra. Nanomboka velarina, nanomboka namidin'le olona le manodidina tao. Namidiny. Zao le trano any 40 mètres sur 20. Ataovy aleluia, mafy. Anisan'ny fiangonana ngeza indrindra ao Tamatavy ao. Raha lasy anabavy malala eno zao lazaky sao. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia hoana hoe
avy reny mafy le tian'izay tsy maintsy teneniny eo anilanao tsy maintsy mandeha taxi nandehananao e. Ny ao an-tsain'ny mpivavaka, ny ao an-tsain'ny mpivavaka dia izao ny ao an-tsain'ny mpivavaka. Mba te hisandratra ohatranao a Jesosy aho, te hitsangana ny maty ohatranao a Jesosy aho, te ho fiany voninahitra ohatranao a Jesosy aho, te hitsangana ohatranao andresin'ny fahafatesana ohatranao aho e. Raha lasiana bavy, afaka mitsangana ohatran'ny tsanganan'i Jesosy ny fiainanao, afaka tafiana voninahitra ohatran'ny voninahitra Jesosy ianao, afaka mahita fandretrena ohatran'ny fandretren'i Jesosy ianao. Fa melohany ahitanao fandretrena, melohany ahitanao fandretrena dia tsy maintsy teneny mafy aza matahotra, mandeha taxi tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany. Jesosy niaritra Yesu, Jesosy niaritra ny satroka atsilo, Jesosy niaritra fijaliana, Jesosy niaritra fahoriana ary fadiranovana ny fanahany. Be da be ny mpivavaka tsy te hiaritra fahoriana fa te hahita voninahitra. Be da be ny mpivavaka tsy te hiaritra fijaliana sy fanenjehana, tsy te hiaritra ady kanefa te hahita fandresena. Ry havana, tsy misy rozy tsy misy tsilo zany e. Ny rozy rehetra tsy maintsy misy tsilo, ny rozy rehetra tsy maintsy misy tsilo, ny rozy rehetra tsy maintsy misy tsilo. Melohany hidiranao amin'ny satroboninahitra, satroboninahitra mamirapiratra, dia tsy maintsy asiana satroka atsilo aloha ny lohanao, tsy maintsy mandeha tahaka izay andehanany. Ataovy aleloia mafy raha lasena bavy. Halleluja. Melohany akaran'ny pasteur erty eto amin'ity pilipitro ity, ka nanomezan'Andriamanitra n'ity micro ty anahy eto, nanomezan'Andriamanitra anahy n'ity micro ty. Tadidi fa ty micro ty dia vidina lafo. Teneniny eo anilanao vidina lafo ny micro ino hoe. Teneny izy tsy moramora ny azahoana an'ino hoe. Tsy moramora vao mahazo an'ity ry havana, tsy moramora vao mahazo an'ity, tsy moramora vao afaka mitsangana eto. Tsy maintsy nandeha tahaka izay nandehanany, tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany. Ataovy aleloia mavy zany. Zany ny areta amin'ny pasteur Ertina, 20 taona lasa nandalo fahafahambaraka. Rehefa nanangana ny trano izay tao Tamatavy, mandalo ny mpitazana, mandalo ny olona, mahita nay mivady mitanangady dia mametra-panotaninina ny olona fa inona hono ny atsangana eo, inona hono ny atsangana eo. Dia ny olona sasany ihany ny mamaly, ohatra misy fiangonana atsangana hono eo, dia ozy izy ny sasany sekta ndray reny, sekta maniry ohatry ny anany. Tsy maintsy mandalo vavan'olona ianao vao afaka mpandresy raha latsana bavy. Te hanontany anao aho, inona ny fahorianao androany, inona ny fijalianao androany. Raha te hitafy voninahitra ianao, raha te hitafy fandresena ianao, tsy mahazo miabandonina ianao, tsy mahazo mitsokan-daharana ianao, tsy mahazo manipogan ianao, fa ninona fahorianao. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao, iroso tamin'ny farany a Jesosy, iroso tamin'ny farany a Jesosy, iroso tamin'ny farany a Jesosy, hiaritra tamin'ny farany a Jesosy. Ataovy aleloia, aleloia. Ny Andriamanitra ao dia zao, ny Andriamanitra ao tsy manary anao amin'ny atsasa-dalana, ny Andriamanitra ao tsy manary anao amin'ny atsasa-dalana. Izay rehetra natombony tsy maintsy faranany, izay rehetra natombony tsy maintsy saranany. Rehefa nanomboka teo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia tsy maintsy amarana ny tantaranao ho any amin'ny fandresena, ho any amin'ny voninahitra. Ataovy amen. Fa eo anelanelany eo tsy maintsy misy ady. Ahoana hoe eo anelanelany? Tsy maintsy misy ady. I Mosesy, i Mosesy dia karazana lehilahy mpiady, fa saingy nahavoany Mosesy tsy nazaka ady. Naninona hoe azafady Mosesy? Tsy nazaka ady Mosesy. Nanomboka Mosesy, nanomboka Mosesy fa tsy afaka namarana, tsy afaka namarana satria tsy nazaka ady. Vita Mosesy namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta, fa tsy vita Mosesy napiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana. Ny antony tsotra, mafy loatra ny ady Mosesy, dia niabandonina izy, nitsokan-daharana izy. Mba fantatrao ve ry havana, i Mosesy dia lehilahy mahery, ary izay nitenen'ny Mosesy tao amin'ny tany Egypta, nangataka avandra vavety Mosesy, avandra vaventy, anapotika ny tany Egypta. Nataon'Andriamanitra sa tsy nataony?
nangataka lalitra somoka Mosesy, nataon'Andriamanitra sa tsy nataony? Naringa Mosesy ny lahy matory eto amin'ny tany Egypte, vita sa tsy vitany? Vita Mosesy zany. Nosokafa Mosesy ny ranomasina mena, nisokatra sa tsy nisokatra? Nikapoha Mosesy ny vato lampy dia miboiboika rano, vita sa tsy vitany? Fa zao ny tenin'ny Mosesy ny ray andro. Zao ny tenin'ny Mosesy ny ray andro. Andriamanitra o Jehova o, tsy vitako za samy rery intsony. Nitondra n'ity zanak'Israely ty tsy vitako. Reraka! Tsy vitako tsono ozy Mosesy. Tsy vitako. Raha zao ny ataonao ao Mosesy, dia vonoy mihitsy aho. Vonoy mihitsy aho. Aza vela hitany fahoriako aho fa vonoy aho. Ny abandonna Mosesy. Nanipikao Mosesy. Nanipikao Mosesy. Ary zao ny tenin'Andriamanitra. Rehefa zay ny tediavinao ary Mosesy. Rehefa zay ny tediavinao, milaza ianao hoe tsy vitanao tsony, dia mitsahatra eo ihany koa ianao ary. Mitsahatra eo ianao. Noho izany, anen'ireo olona 70 lahy, dia ny fanahy ao anatinao ho afindra amin'ireo olona 70 lahy ireo. Noho izany ry Mosesy, ianao tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana. Tsy ho tonga ianao satria tsy zany ny teny hoe tsy ho tonga any ianao hoy Andriamanitra, fa ianao tsy te ho tonga any. Ianao ny abandonne, ianao ny nanipikao, ianao ny alandarana. Vakio ny tantara, fa zany ny tenin'ny Mosesy. Tsy vitako tsony ozy izy Mosesy. Rahalahy sy anabavy, ny tena planin'Andriamanitra aminao, ianao andray ny kopitra, ianao andray ny kopitra, ianao andray voninahitra, ianao andray satroboninahitra, ianao tonga any fandretrena faratapony. Halleluja. Mahafantehaka tenenao zay ny eo anilanao. Tenenao zay ny eo anilanao. Ny tanjon'Andriamanitra aminao dia ianao andray ny kopo hoe. Ianao andray satroboninahitra hoe. Zay ny planin'Andriamanitra aminao. Fa raha vao ianao ny manomboka miteny, manomboka miteny, ka miteny manao hoe tsy vitako tsony. Reraka Jesosy aho. Mafy loatra ny adiko hoe. Afa-baraka e. Reraka e. Kivy a Jesosy aho. Jesosy aho. Vonoy aho e. Jesosy aho. Ohatrany te hiverin-dalana mihitsy aho e. Tady ho azo ny fakapanahy Jesosy aho. Raha vo ianao no miteny. Miteny manao hoe tsy vitako tsony. Raha vo ny vavanao no miteny hoe tsy vitako tsony, dia ozy Jesosy hoe mijanona ary. Mijanona ary. Dia avy ny hafa. Avy ny hafa no hanohy ny tantara. Avy ny hafa no handrombaka ny voninahitra ao. Avy ary ny hafa no handrombaka satroboninahitra ao. Raha vao manomboka miteny ianao hoe tsy vitako intsony, dia manomboka velan'Andriamanitra ianao sy ny tantaranao. Zany ny ampaherezako anao tonga eto. Nareo aty a Frantsa, nareo aty a Frantsa, mpiandraikitra rehetra aty a Frantsa, na dia mahafiaza ny ady aty a Frantsa aty, aty Eropa aty, amin'ny asan'Andriamanitra ataontsika, na mahafiaza ny adinao eo amin'ny fianakavianao, eo amin'ny vadinao, eo amin'ny ady amin'ny tribonaly io, mila miteny ianao androany, mbola vonina andray a Jesosy. Tsy manaky kivy aho, iady aty amin'ny farany aho, iady aty amin'ny farany aho, iady aty amin'ny farany aho. Alléluia. Iady aty amin'ny farany aho. 5 taona zay ny vavahanao, mbola tsy niova amin'ny vadinao. Arakaraka ny vavahanao vao maika mampirafy izy. Vao maika mampirafy izy ary vao maika mitsorotoka. Vao maika mitombo ny adalanitra. Zao ny teniko aminao ranabavy. Atao vitany Jesosy androany. Fa raha vao maika manao ny adalana izy, sa vao maika iroso, sa vao maika iazakazaka, sa vao maika androso aty amin'ny farany, sa vao maika irehatra aty amin'ny farany. Ataovy alleluia. Telo taona zay ny vavahanao. Ny zanakao mifoka rongony dia mifoka roro. Ary arakaraky ny vavahanao, arakaraky ny vavahanao, le zanakao vavy keo amin'izao lasa manao adalana. Le zanakao lahy kiray koa 12 taona manomboka manao adalana. Ozy izy ianao hoe arakaraky ny vavahako. Ohatra vao maika miaratsy ny tantara, arakaraky ny vavahako. Ranabavy, arakaraky ny vavahanao, aza manaky alandarana, aza manaky alandarana. Mbola miroso foana, ninona zava-misy, mbola iroso aho, mbola iroso aho. Na dia mitondra ny fahoriana ary aho, mitondra ny fijaliana ary aho,
fadira nova loatra ny fanahiko hoy Jesosy rehefa ombona amin'ny azo fijaliana izy tao amin'ny sahan'i Getsemane ory loatra ny fanahiko fadira renovana loatra ny fanahiko fadira novana loatra ny fanahiko mijaly loatra ny fanahiko kanefa na dia nijaly ara Jesosy dia zao ihany ny teniny tsy maintsy tonga ko hatramin'ny farany ity tsy maintsy tonga ko hatramin'ny farany ity tsy maintsy tonga ko hatramin'ny farany ity mitady vehivavy ohatr' zany Jesosy androany vehivavy tsy mitsoka andarana lehilahy tsy mitsoka andarana na miamafy aza ny adinao na miamafy aza ny adinao mitady olona Jesosy tsy manaky tsoka andarana zany relatsiana vavy ataovy alleluia amen naver amen naver mitady olona tsy mitsoka andarana Jesosy tsy mampaninona zay nitsoka andarana tsy mampaninona zay efa niala tsy maninona zay efa kivy fa atao vitan'Andriamanitra androany atao Jesosy mbola atao Jesosy tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany hoya hoe tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra alleluia indraindray tsika voatsaindrany tsy fisina kely mandalo ady eny amin'ny tribonaly fa manomboka miova kely ny didim-pitsarana dia mipararetra satria miova ny didim-pitsarana raha lasaina vavy ny mpitsara ambony ny mpitsara procureur ambony ny procureur ambony ny ministre ny fitsarana ambony ny filoham-pirenena rehetra izany ny rainao raha lasaina vavy tsisy atahoranao tsisy atahoranao alleluia indraindray tehaka mafy an Jesosy tiako tsy atahotra ninninina ianao androany tiako tsy atahotra ninninina ianao na dia mandalo asaliko ny fahafatesana azy na dia mandalo asaliko ny fahafatesana azy ny baiboly dia milaza na dia mandalo afo ary ianao dia tsy ampaninina anao ny lelafo ary na dia hitany rano ary ianao dia tsy ampaletika anao zany renirano zany alleluia ave zany tia hita olona tsy mety miletika androany raha lasaina vavy tsy mety miletika vonona iroso mety amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra efa tapitra namidy daholo ny tomobile namidy ny fananana namidy ny salon namidy ny zao namidy risirisiri ozy ny devolo miteny aminao afa baraka tapitra namidy ny fananana tapitra namidy ny arenany afa baraka atao vita ny devolo androany fa natapitra midy hatramin'ny akanjoko ary mbola naraka any Jesosy aho 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 tsotra le antony na dia mialatra amin'ny akanjo eny akoditra ao ary raha piso mbola Andriamanitra ny toy an-tantara an'Andriamanitra ny toy an-tantara tsy ny fahavalonao zany ny tompony alleluia fahalerin'ny devoly nahitany Jesosy no karavasina tamin'ny karavasy vy mifangaro taolana fahalerin'ny devoly nahitany Jesosy nororan'ny olona sy nopapain'ny olona zany ka ela milaza ho zanak'Andriamanitra ka aiza ny herin'ny lary Jesosy nopapain'ny olona fahalerin'ny devoly nasorona ny akanjon'i Jesosy ozy ny olona hoe aio fahafa baraka ozy ny devoly io fahafa baraka mialatra amin'ny akanjony ny fatrihana ny tongotra matanana ny lefonina ny lefina ny lany voany mipiriritra ny ra tamin'ny vatany ray manontolo halleluia fa izaho ozy Jesosy hoe za tsy miabandonina hatramin'ny farany maty Jesosy naninona hoe avereny mafy hoe bitaky satana vita ny tantarany Jesosy nitsapainy satana ny fony Jesosy tsy nitebitsony ozy vita tsy mitebitsony tsy tao anaty programma ny devoly tsy tao anaty programma ny devoly tsy ny devoly ny tompo teny farany tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany tsy ny fasana ny tompony teny farany ny Andriamanitra no tompony teny farany alleluia orakoraka mafe ieno zao lasaky zao androany ny devoly mety miteny aminao ifa vita ny divorce ifa vita ny divorce lafo ny tranony ifa izao ifa afa baraka ifa tsisy nininina tao ifa marary ifa potika ifa afa baraka
avy ianao iteny fa ny programan'Andriamanitra misy programa tsy takatry ny devoly eo, misy programa tsy takatry ny devoly eo, misy programa tsy takatry ny devoly eo. Tahaka ny nananganana an' Jesosy tamin'ny maty, ny tsy maintsy hananganana ny fiainanao ihany koa. Orakorakoraka mafy. Sao avelao andeha ny tantara, avelao andeha ny tantara. Navoaka ny olona ary nentanao atokotany, avelao nentana ivoaka, avelao nentana ivoaka, avelao nentana ivoaka. Ozy ny tompon-tany hoe avoakana ny entana, ozy ny otiva sy ny tompona banky hoe alaina ny tele, avelao alainy daholo zay alainy rehetra, avelao alainy daholo zay alainy rehetra. Fa izao ihany no an-tsainao, mbola manan'Andriamanitra, mbola manan'Andriamanitra, mbola manan'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ary ataovy rehan'Andriamanitra fa natapitra miala amiko ary ny zavatra rehetra. Mbola iroso aho, mbola iroso aho, mbola iroso aho, mbola iroso aho. Zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy maintsy mandeha tahak'izay nandehanany koa. Jesosy nandalo fahafahambaraka, nandalo hatramin'ny fahafatesana, tsy maintsy mandalo ianao. Ny olona mpivavaka dia izao, ny olona mpivavaka raha vao mafimafy kely ny ady dia mitady hitsokan-daharana, nitsokan-daharana. Tsy vitako tsonka, mafy loatra ny anaova amin'ny fianakaviana ka, tsy alevinao pasan-drazana hony raha maty eo, tsy omena vatapaty hony aho ozy izy ny fiangonanay, vatapaty avy e. Raha tsisy manome vatapaty efa teneniko eto foana zany. Aza matahotra anamboarana an'ilay kesika be etsy anosy reny ianao, tovy mainina mafy zary, anamboarana kesika be ny raha reny mahafatifaty ianao, afaka mikomandy alohan'ny hafatesanao ianao. Halleluja, tovy halleluja, Halleluja. tsy tokony isy ampialanao amin'i Jesosy. Afaka miala aminao ny vadinao, afaka miala aminao ny zanakao, afaka miala aminao ny arenanao, fa raha Jesosy tsy mbola miala aminao, raha mbola tsy miala aminao Andriamanitra, tsy miletika zany ianao raha latsana mafy. Halleluja, halleluja, halleluja. Avelao ny olona ifosanao, avelao ny olona ifosanao, avelao ny olona andatsanao. Tenenao zay ny eo anilanao, avelao ifosanao daholo ny olona rehetra. Aza matahotra an'izany. Ozy izy fitenina taloha hoe vavanga mahafaty, vavanga mahafaty. Izy nefa maty tamin'ny alalan'ny vavan'olona, vavanga mahafaty, vava tsy mahafaty zany. Tovy amainina zany. Raha mahafaty ny vava zany efa ela noho ny tritra. Fa nenjehan'ny olona anao anaty Facebook eo ohatra nireny iny reny. Izany tsy manenjika anao. Ary maro aminareo reo ary nefa nanenjika. Tsy te halalana zany aho. Hoy tamin'ny lakamisa, je m'en fous, je m'en fous. Za mitohy foana, za mitohy foana, tovy halleluja. Vava tsy mahafaty. Halleluja. Tsisy mitsokan-daharana zany aho. Orakoraka halleluja mafy zany. Amen. Tovy mafy tsara ny tehaka ho an'i Jesosy. Zao foana ny tenen'ny olona matetika. Sambatry nareo vaon'ny oloko fa manana télé. Sambatra ary paster Ertina fa manana télé. Manana radio eraky Madagasikara. Sambatry nareo manana zao na vitany ry fiangonany ry. Sambatry nareo fa manana télé. Eny tompoko. Tenen'ny eo anilanao, sambatra ihany tsika manana télé hoe. Sambatra Mba manana hitoriana filazana tsara hoe. Andrenesana toriteny isan'andro hoe. Andrenesana fampaherezana isan'andro hoe. Ataovy amainina mafy zany. Fa za te hiteny aminao ry pastera isany. Te hiteny ny olona ny velany zay tsy nahalalany lalak'izorana, fa tsy morany ny atongavany eo. Tsy mora ny natongavana zany hoe manana télé zany. Tsy mora, tsy mora. Tadidiko tsara tany amin'ny 2000, tamin'ny taona 2000 tany ho any. Taona firy hoe mafy niady tamin'izany ry havana. 2000 mbola tsisy vaon'ny oloko tamin'izay. Fa le fiangonana tao hoe 3 FI, fikambanana 3 FI, fikambanana fahamarinana fifankatiavana. Zay ny anarany. Tele hoe ndao ifanohana tamin'izay. Tadidiko mipetraka teo am-pasapito zay teo Anjanary teo amin'ny fasana. 2 metatra ny elanyelan'ny fasana amin'ny tranonay. 4 metatra hoe? 2 metatra, miala 2 metatra dia fasana ao ambadika eo. Le fasana be da be ao am-pasapito reo.
tao zay no mipetraka tamin'izany. Nanangana radio kely zay tsika tamin'izay. Tsisy vola ny fiangonana. Avelao mba hitantaran'izany tantara zany ry havana alohandroany. Alleluia. Mba ampaherezako anao fa tsisy lalana moramora atongavana any amin'ny voninahitra zany. Ny hitady ny olona androany dia manana tele tsika fa tsy mora ny natongavana teo. Tsy mora ny natongavana teo. Alleluia. Tadidiko tsara tamin'izany. Misy mpino teo amin'ny 20 angamba mpino tamin'izany. Ny sasany mivarotra radio kely, sasany mivarotra peratra, sasany mivarotra vilany, peratra. Anamboarana ividianana an'io émetteur io. Sasany mivarotra akanjo, sasany mivarotra salon. Natao ny finafanapinapina niaraka tamin'ny pasteur Tofo tamin'izany fotoana zany. Niaraka tamin'ny pasteur Tofo. Natao zo fijavatra rehetrarehetra. Nanao ny olona, ny asasany peratra mariazy ny namidy. Anapina nanganana an'io radio io. Alleluia. Taty aoriana le radio, sarotra voavelona. Nanahirana satria kely vola ny tena. Le émetteur na radio koa tsy mora ny manao azy. Tena tsy mora. Tamin'izany fotoana zany. Tadidiko tsara tao sabotsy namena tao. Nisy mpanao émetteur zay. Ihaja kely zay ny anarany. Iza hoe? So moa io rahalahy io zao efa ny Frantsa ny andafy any. Io na tsy hoe lany zay mirahalahy reo. Halleluja. Izy ny mpanao ny émetteur atsika tamin'izany. Andeha ho any andafy le rahalahy. Ndeha ho any andafy izy hipetraka any andafy tamin'izay fotoana zay. Dia zao ny teniny tamiko. Pasteur, raha afaka pitra ozy izy tsy maintsy mandeha. Ny émetteur anareo tsy maintsy vitainy. Fa raha vao tsy vita ozy izy tsy vitako, dia ravany baolina fa za tsy miverina eto Madagasikara tsotra. Ndadina ozy izy vidio ty pièce ty. Vidio ty pièce ty. Tsy haiko le pièce tamin'izay ohatra ny 3 ariary. Ohatrina hoe? Tsy manana riavana, tsy nanana 3 arivo tany aposy. Tsy sosio. Na ny frena bus tsy nisy. Frena bus tamin'izay ngamba ariary 100 na 20. Fa tsy manana riavana, tsy nanana. Za amin'io tonga tany sabotsy namena. Dia ahoana ho aralahy zany ny atao. Ka ty ozy izy raha vao tsy vita zao pasteur. Dia za andeha any andafy dia rava amin'ny baolina. Avy any sabotsy namena nandeha ditongotra. Dia nisy mpiara-mivavaka zay eo anala mahitsy. Mpianaka kely zay. Reo anisany mba mpanotohana izy mianakireo. Mpianaka kely zay izy. Zao ny ao an-tsaiko. Andeha ditongotra ho avy eo sabotsy namena. Ho any anala mahitsy ho amin'izy mianaka. Dia hitady 15,000 eo aminy aho hoe mila 15,000 francs. 3 ariary tamin'izany fotoana zany. Sarotra nitady an'izany. Tonga tao atao amin'izy mianaka. Tonga tao amin'ny tananan'izy mianaka. Tonga teo amin'ny varavarana. Jereko ny varavarana mihidy hatrany ambony hatraty ambany. Nidondomiko. Tsisy namaly. Jesos. Andro amin'io eo amin'ny amin'ny 12 sasany atoandro. Ny hanina tsy hohanina. Dia tongotra avy any sabotsy namena. Tonga teo anala mihitsy efa nanantena hoe ahita olona, hita vola, tsisy. Nampahery amin'ny fanahy masina. Mitondra iny dia tongotra orandriary malala. Juska Analakely. Avy any anala mahitsy ndray juska Analakely. Miasakasaka. Misaotra Jesosy ahy. Tsy maintsy vita ny émetteur. Tsy maintsy vita ny émetteur. Eo a Sorano aho. Eo a Beoririka eo a Sorano eo. Mifanena amin'le rahalahy tao hoe raha Martin zay. Efa maty mora Martin. Rahalahy raha Martin zay. Mivarotra kiraro miaraka amin'ny fianakaviandrana Bavy Clémence. Ozy izy le rahalahy zay moa miraikitra zay mivavany rehefa miresaka. Pasteur. Andeha manamboatra an'le émetteur ho rahalahy fa tena ohatrany tsisy vola, tsisy nino. Fa vaotrina vola ilay pasteur. Eo amin'ny 15,000 eo rahalahy 3 arivo angamba ny vola vidin'le pièce hoa dia zana ny frère tsy ananako fa efa ditongotra zao avy ana sabotsy namena ho anaka ty. Ty dia andana tonga dia any. Alléluia. Ataovy alléluia. Nomeny 15,000 teny eo. Ny ampy frais nahafinaritra ery. Tsy rehako hatramin'ny anohanana. Tsy rehatra amin'ny anohanana. Nandeha biso indray nakany ny azakazaka. Vita ny le rahalahy ny émetteur ny apitsiny io. Atsiviteka mafy. Azafady anohizako ny tantara. Ny apitsiny iny vita le émetteur. Tsy mbo misy an'izany hoe taxi. Andeha taxi hitondrana an'io émetteur io. Fa nandeha bus. Mandeha inona hoe?
ny lanja ny émetteur io nefany any ho any amin'ny 30 kilo na 40 kilo miaraka amin'ny antenne za amin'io le sepotsepotry reny ditongotra amin'io a eo amin'ny ditongotra atsasakadiny mahery miala amin'ny tranony lera lama ka any amin'ny areny bus sabotsina meny sady mitazona an'le émetteur ato ambony miazona an'le antenne eto ambany zao ny ao atsaiko tsisy miala eo Jesosy ah tsisy miala eo tsisy miala eo mongo ny lohako ato fampahereziko ny lohako sy mokondohako maherezy ianao fa tsy maintsy mandeha ty reraka ny sandroko mitazona an'le antenne be ato fa mampahery ny tenako amin'izany ty indray tsy maintsy tongako hatramin'ny farany tsy maintsy tongako tsy miabandonina zany amin'ny anaran'i Jesosy ataovy alleluia 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 tonga eo amin'ny areny bus ianao lazaiko aminao amin'izany fa miady varotra ianao miady varotra ozy izy nle recevera hoe tsy maintsy mandoa fanatao tsy maintsy mandoa frère eto tsy maintsy zao miady varotra amin'le 10 ianao amin'izany alleluia miala avy aty Ambatomainty ndray ianao avy eo any Ambatomainty miala any Ambatomainty hiakatra mandalo Soavim-bahoaka mandrapatonga aty Anjanara aty amin'ny fasany aty amin'ny tranonay miloloany io miaraka amin'io fa zao ny ao atsaiko hoentiko ny azo fijaliako ahoana hoe hoentiko ny azo fijaliako tsy maintsy tongako ny azo fijaliako amonjy fanahin'olona maro tsy maintsy tongako ny azo fijaliako ataovy alleluia mafy zany ty ampahery anao mandalo ady ento ny azo fijaliana raha latsena vavy aza mitsokady zany ianao aza mitsokady zany ianao ento ny azo fijaliana aza be taraina lavo zao teneniny eo anilanao aza be taraina lavo zao hoe aza be taraina lavo zao tsy maintsy mitondra azo fijaliana ianao tsy maintsy mitondra azo fijaliana ianao ary ny zavatra nentinao tsy mbola nitondra ny nentinay ianao tsy mbola nitondra ny zavatra nentinay ianao tsy mbola nitondra ny zavatra nentinay ianao tsy maintsy mitondra ny azo fijalianao ianao raha latsena vavy tovy amainina raminao an'izany ianao alleluia tea tanana mafy an Jesosy alleluia nalefa ny radio tao Anjanary nalefa ny radio tao Pasapito nanomboka fanahin'olona maro ny vonjen'Andriamanitra alleluia androany ny olona mahita télé amité télévision androany ny olona mahita ny radio androany ny olona mandefa clip androany ny olona miteny sambatry nareo fa manana télé fa azafady tompoko tao ambadika io télé io misy azo fijaliana tao ambadika io télé io misy azo fijaliana ary raha tia hita voninahitra sy fandresena ianao tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana zay vonina hitondra azo fijaliana tsanganiny tanany avy ere zao Jesosy Jesosy tsy maintsy hitondra ny azo fijaliko tsy maintsy hitondra ny azo fijaliko tsy maintsy hiaritra ny fijaliko tsy maintsy andeha amin'ny lalanao tsy maintsy andeha amin'ny lalanao alleluia alleluia avy alleluia alleluia tea tananao any tompo iza mandalo ady atsangano ny tanany zay mandalo ady atsangano tsara zaza mienatra ho teneniko ny ray atsangano tsara ny tanany zay mandalo ady antan'io reny eo anilanao reny mafinony amin'ny pasteur ve ny anse hoe mafinony amin'ny pasteur ve ny anse mafinony amin'ny pasteur ve ny anse ny anse nge mbola vavampitaky tosy ny anse nge vavampitaky tosy amin'ny mahazo anse io e ny anse ny vavan'ny tompotrano hoe za mampahery anao tsika tsy nitsokady hatramin'ny farany tsika tsy nitsokady hatramin'ny farany tsika tsy mitsokady hatramin'ny farany alleluia 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 iza ny vonina tsy hitsokady hatramin'ny farany izy iza ny vonina tsy hitsokady hatramin'ny farany izy aza mitsiriritra ny voninahitry ny olona fotsiny tsy mora tompoko zany nandeha bus zany taloha tsy mora zany nandeha bus zany taloha tsy ampirôpolo ny frais anao fa tsy afaka mandeha bus ianao tsy mora nitondra nyreny émetteur sy ny antenne tany anaty bus ny hitan'ny olona ny andro ante mitangina V8 tangina V8 sambatra ary pasteur fa mitangina V8 fa attention fa ao ambatiky V8 reny misy azo fijaliana misy azo fijaliana itsojano anao androany isy fisandratana isy voninahitra isy fandresena ianao le tsy resy ianao le tsy resy mandrakizay ianao le tsy resy mandrakizay ataovy alleluia teneniny eo anilanao fa ianao tsy afaka miala azo fijaliana zany ianao
tsy afaka mandoso azo fijaliana zany ianao. Tavy amainina dia amainina dia amainina dia Amen, amainina. amen, amen, amen. Halleluja. Misaotra Jesosy. I Petera ny abandonna Petera. Ndraindray ange zany ny mahazo antsika. Rehefa disy mafimafy loatra ny ady ka mifanesinesy. Averiko, rehefa disy mafimafy ny ady ka mifanesinesy dia mitady alan-darana. Rehefa disy manina hoe ny ady sy misesisesy dia ahoana hoe izy ny mandalo ady mafimafy sy misesisesy tato atsakany ny tanana. Mafimafy sy misesisesy atsakany hoe teneniny eo an'irenao mila tsy miabandonina ianao hoe Mila tsy aza mitsoka zany ianao. Halleluja. Inona ny adiny Petera nandeha teny ambony ranomasina tsy niaraka tamin'i Jesosy. Nilozan'i Jesosy nandeha rery ny mpianatra. Rehefa teny ambony ranomasina ny safotofotony ranomasina nisy tafiodrivotra niakatra ny ranomasina nakao anaty sambo kely. Nanomboka nanonja ny sambo kely, nanomboka ny sakiletika, nanomboka sakiletika. Ady voalohany zay. Ady voalohany zay. Halleluja. Ny andro amin'io andro alina. Fa tsy mba hoe amin'ny atoandro akory fa andro alina. Halleluja. Faharoa, io le ao anatin'le sambo kely manonjanonja io mahita olona izay rebo voandrano. Iza le olona voandrano? Jesosy. Fa lazainy zareo fa inona? Io izy misy matoto. Zay ny ady faharoa. Lazainy fa matoto ndray Jesosy. Halleluja. Ndraindray angere olona efa fahagagana sy fitahiana lazainao fa matoto ndray. Lazainao fa devoly efa fitahiana ho anao io raha lazaina bavy. Raha mahita pozina matoto ianao tsy matoto io fa io ny famonjena ho anao. Zay ny ady faharoa. Lazainy zareo fa matoto Jesosy. Inona ny tenin'i Jesosy taminy? Aza matahotra fa izao ihany ty. Tsy matoto zany fa izao ihany ty. Alleluja. Inona ny tenin'i Petera? Raha ianao ihany ary io Jesosy. Asaivo makeny aminao aho. Asaivo makeny aminao aho. Hoy Jesosy, makane sary aty. Makane sary. Alleluja. Nanantona Petera. Efa hoe mba afaka tamin'le ady zany a. Efa afaka tamin'le ady zany. Dia mba hoe anatona amin'izay andeha eny ambony rano. Andeha aiza hoe? Nanitsaka indray mandeha tsy niletika. Nanitsaka fa nroany tsy niletika. Nanitsaka fa nitelo falifaly ery tsy miletika ary zalahy. Fa ahoana voalazan'ny Baiboly? Nisy inona tampoka tao ambadika tao? Nisy rivotra mahery sy inona? Onjan-drano. Ady fahatelo zay. Mifanesinesy. Manino hoe? Nahita onjan-drano amin'ny riziny ala avy any. Nisy rivotra koa ny ala avy any. Jesosy mbola ery amin'ny 100 metra. Inona zavatra nitranga? Nanomboka nitodika dia natahotra. Nahita n'le rivotra, nahita ny onjan-drano, vao nahita ny dia natahotra. Dia naninona avy ao? Niletika. Ny tena marina dia zao, tsy Jesosy ny nampiletika azy. Teneniny eo anilanao, tsy Jesosy ny nampiletika azy hoe. Fa izy mihitsy no ny safidy ilentika. Ahoana hoe? Satria fanesinesy loatra le ady. Fanesinesy loatra le ady. Dia zao ny tao an-tsainy. Iletika mihitsy ahy e. Miletika mihitsy androany e. Tsy zakako tsony ty e. Le tamin'ny voalohany rangay efa nanonjanonja ny lakana kely ny sambo kely. Nanonjanonja. Efa mba afaka tamin'iny. Mbola nahita matoto ndray. Dia mba afaka tamin'iny. Ty ndraiky mbola nahita anaka. Miletika rangah. Dia naninona tokoa? Dia naninona tokoa? Tsy Jesosy ny nampiletika anao. Fa ianao ny abandonina. Ianao ny alan-darana. Ianao ny safidy ny letika. Petera no ny safidy ny letika. Fa tsy Jesosy. Zao ny tenin'ny Jesosy tapiny avy eo. Nahoana ny sary tahotra ianao rinona? Ry kely finoana. Ho tiany Jesosy ho tenenina. Ianao ihany aneny nampiletika anao ry Petera. Ianao zao lazaky sao ry havana. Jesosy sy ny fandresena. Jesosy sy ny voninahitra efa miandry anao eo aloha eo. Jesosy sy ny kopy efa miandry anao eo anoloana eo. Jesosy sy ny sary-boninahitra efa miandry anao aloha eo. Fa miakina aminao ihany. Miakina aminao ihany. Miakina aminao ihany. Anoindianao sahijanona.
Anoindianao savony letika. Petera ny safidina ninny Petera. Tsy vitako tsony Petera. Vo afaka an'le ady voalohany teo verangade. Afaka an'le matoto teo verangade. Ty ndraiky mbola misy akiray vaovao ndray verangade. Tsy vitako tsony ka. Vo ny tena tsy vitako tsony tena ninny. Androany tsy manana droit ianao iteny. Tsy manana droit ianao iteny tsy vitako tsony. Fa ninny nady mifanesinesy. Mila mitsangana ianao androany dia mila miteny. Za tsy retsy aho. Za anoindia. Za tsy manan-kiretsy aho. Ohatrany tsy reko tsara. Ohatrany misy problème zany amainina anareo zany. Ohatrany reraka manao amainina nareo zany aho. Alleluia. Alléluia. Alléluia. Letiky Petera. Androany eny mba tsy hitovy amin'ny Petera ianao. Iengany enao mba hitovy amin'ny Randriary Malala Hertiny. Mba hitovy amin'ny Randriary Malala Hertiny. Ikorinany anatina ho an'ny raha ny Randriary Malala Hertiny. Ny raha amin'ny Jesosy ataovy aminy. Raha tsy manaky. Tsy manaky miabandoniny zany. Tsy manaky maninona hoe azavady. Teneny mafy tsy maninona tsy manaky maninona hoe. Tsy manaky miabandonina. Zao anisan'ny namangin'ny tompo ahy. Amaranako ny toroteny. Amaranako ny toroteny. Fa ty leson'androany ty dia lesona ho ahy izy ty. Lesona ho an'iza hoe. Efa mibebahako tamin'i Jesosy. Efa nifonako tamin'i Jesosy. Nisy fotoana namoaka vava zao mihitsy. Za mihitsy ny namoaka vava tamin'ny tiasana tamin'ity taona ity. Rehefa nahita n'le ady mifanesinesy teo aloha teo aho. Ady manino hoe? Mifanesesy. Dia zao ny vava navokako. Jesosy aho. Mahakaina kely aloha ka. Mahakaina kely aloha. Ohatrany tsy vitako izy ty aho. Be loatra zany izy zany aho. Be loatra izy zany aho. Aleo aloha mijanona kely mihitsy. Nyresaka izay sy pasteur tovy tamin'ny terinandro ty. Zao ny resaka izy pasteur tovy. Ary ny remarika hitanay misy mpino maromaro. Mpiara-miasa arabola. Mpanina hoe? Bloqué ny arabolany. Bloqué ny arabolany. Dia nitovy mihitsy ny namangin'Andriamanitra anay amin'ny rahalahy. Za sy pasteur tovy. Mitovy mihitsy ny fanamasina namangy any amin'ny rahalahy. Zao ny zavatra tsapanay ry havana. Raha vao nanapa-kevitra mihitsy tsika. Io aloha fa vita ny reny ranony Jordan. Vitry. Aloha mihitsy aloha iandry le trano eny Sabotsina mena. Iandry ny fanamboarana ny trano eny Sabotsina mena. Aloha mihitsy aloha ranga miandry kely mihitsy io. Dia vao ny teny an'izay. Dia ohatra ny eniko miandry kely koa ny lanitra amin'izao. Dia maro ampino. Nohatra mihidy zany ny poketrany ao. Ohatra ny misy zavatra tokony hirotsaka zany fa tsy mirotsaka mihitsy. Maro ampino. Lasa ohatra ny tratrana blocage zany. Ohatra ny bloqué zany ny fidiram-bolana. Zao ny nampianaran'i Jesosy ahy. Zao ny namangin'ny tompo ary nampatsahivon'ny tompo ahy. Randriary Malala Hertiny. Maninona no safidy hijanona. Tsy tadidinao nga ozy izy teny amin'ny nanomboka tamin'ny 2019 firy hoe? Antaniny eo nirenao mbola ao tsara ve sa efa ty atory zay hoe? Mbola ao tsara ve tsy? Zao ny namangin'ny tompo ahy. Tamin'ny 2019 ozy izy nividy an'le tany. Teny bypass. 2 milliards mahery ny vidin'le tany teny any amin'ny 2 milliards 500 millions. Tonga ny 2020 nitsofoka tao anaty confinement ny fiangonana. Nefa nisy vola foana hoy ny tompo. Nosokafako foana ny lalana. Voalohanareo nividiny io tany io. Nanangana an'le trano tetinareo tena bypass. Zany namatsy anareo. Nanome volanareo nanamboarana an'io trano io. Tao amin'ny 2020 ao anaty confinement. Mikatona ny fiangonana. Zany nanokatra lalana. Maninonareo no safidy. Rehefa mafimafy ny ady. Satria idina ozy izy anao le ady ny lalovantsika. Misy vidina tambary aloha nanangana ny on'ny Jordan misy volana kankairy vidina Soumon misy zao million aloha misy 80 million mbola aloha misy an'izao aloha ary vola aloha atsy aloha. Halleluja. Alléluia. Misy fotoana ny lohanao tena
mitorona mihitsy ary vokatry le lohanao mitorona dia mandray fanapaha-kevitra ianao hoe aleo aloha angajanona aleo ranga miato a aleo ranga aloha mijanona mihitsy a zao no nampaherezan'Andriamanitra raha vao misafidy mijanona reo dia mijanona koa ny avary mijanona koa ny avary satria ohatra ny minotsika hoe ny loharanonay avy any anatin'ny paosin'ny olona ny loharanonay avy any anaty poketran'ny olona ny loharanonay avy any amin'ny karaman'ny olona zao no nampahafantarin'i Jesosy ny loharano anareo raha ndiary malala ertiny natapona daholo ary ny any am-paosin'ny olona dia mbola misy lalana misokatra avary Alléluia mbola misy lalana misokatra avary mbola misy lalana misokatra avary ataovy alleluia zany na tonga anay nandray izao fanapaha-kevitra zao nandray izao fanapaha-kevitra zao hoe ho tohizana andray ny asa ho atsangatsika fananganana ny fiangonana Alléluia ataovy amen zay mihiny fahitandriamanitra Amen ho atsangatsika ny fiangonana eny amin'ny temple de la guérison Tiaka mafy eny asabotsina amen alleluia Alléluia satria tsy Jesosy no niteny amin'janona fa itsika mahita an'le ady maninona fa nesesy dia hoe andao ajanona fa izao ny tenin'Andriamanitra raha mbola vonona irosonareo dia elolanana anareo ahy alokatra lalana ahy ataovy amen dia amen dia amen Amen raha lasianambavy amaranako ny toroteny dia zavatra railoha ihany ny olona tedavin'Andriamanitra eto androany dia ny mandeha tahaka izay nandehanan'i Jesosy na inona ny any faratra amin'ny fahafatesana azy dia ny roso Jesosy na ny faratra amin'ny fahafatesana azy ny faratra amin'inona hoe fahafatesana tsy fafambaraka fotsiny tsy kapoka sy daroka fotsiny tsy satroka tsily fotsiny tsy fantsika rezatra fotsiny ny faratra amin'ny fahafatesana fa Jesosy tsy nialatra amin'ny farany raha misy vehivavy eto misy lehilahy sy tanora tonga eto mety mandalo ny lalan'i Jesosy ianao kanefa ianao androany manapa-kevitra za le tsy hialatra amin'ny farany satry-boninahitra ny eo ambadika izay fandretsena ny eo ambadika Amen ataovy amen raha minao zany ianao Amen izany vonina tsy hialatra amin'ny farany tsy Alléluia hialatra amin'ny farany tsy hitsokan-darina hatramin'ny farany Amen alleluia Tiaka mafy alleluia Alléluia fantary fa isy olona eto androany isy tantara iovy eto androany Amen isy inona hoe azavady Tantara iova isy inona hoe azafady Tantara iova alleluia fantatra ve ny tena olanao ry havana amaranako ny toroteny fantatrao ny tena olanao tonga eto ane ianao io e ny fiangonana neny tsy mbola elanao io e fa maro aminareo nefa miabandonna maro aminareo nefa kivy tsy vitsy aminareo nefa miraviravy tanana tsy vitsy aminareo nefa tsy te hanohy intsony fa le ianao tonga eto fotsiny aloha dia tonga eto ianao fa maro aminareo nefa tsy vitako tsony Jesosy tsy te hanao tsony ahy fotoam-bavaka aloha vonjeko nefa ny akoatr'izay tsy vitako tsony tsy vitako tsony ny akoatr'izay Jesosy ampahery anao ny fanahy masina androany Amen anangana anao ndray fanahy masina androany Amen misy aminareo reo mafy loatra ny ady mifanesinesy ary misy aminareo rehefa mandinika mitady toerana kana-parikinina ahoana hoe Tatoerana parikiny spirituel aizare aloha ny akakanaina kely fotoam-bavaka avonjena ihany fa tsy mitovy amin'le korsa talohatsony maro aminareo reny rehefa tsy mitovy amin'ny talohatsony ny hafanapo tsy mitovy amin'ny talohatsony ny azakazaka aza mandangy aza me tsara velatsy fa anangana anao ny tompo androany izy ny mahatsiaro fa ohatra ny efa niena ny heri-pony atsangany hoe vokatry ny adiny lalovana ienao mihetsa efa niena ny hafanapo atsangany ny tanana izy aminareo reo ny vonina iazakazaka indray izy ny vonina iazakazaka indray Amen tovy amena mafy zany Amen ndraindray ene mafy loatra ry havana zay atao rehetra maneno saoana daholo mienonao maneno saoana Tiaka mafy natao savonika mitsefitra
vidina ny lasitra savoniky inona anio. Atao friperika, atao rika, atao gargotka, atao sambosaka mitsefitra. Zay atao rehetra. Namidy hatramin'ny vilany retsy kokera. Namidy daholo moto. Namidy hatramin'ny armoire, namidy nandoavana anio fatran'olona. Amin'izao fotoana izao efa tsisy afa-tsy fandriana sisany ao. Iza ny mbola vonina iroso iza? Iza ny mbola vonina iroso? Avereno Jesosy natapitra amidy daholo arany fananana. Dia mbola iroso Dia mbola iroso Tsy abandoniny zany Tsy abandoniny zany Ataovy amenina mafy. Amen, amen. Tiaka mafy oe. Ndray eniny sofinao mihitsy. Eniny sofinao mihitsy ny feoan'ny devoly. Aiza ny Andriamanitra elahy. Aiza ny Andriamanitra elahy. Io ty fafabaraka. Potika ty latsainy avany. Hitany avany. Eninao mihitsy ndray ny feoan'ny devoly miteny aminao hoe tsisy fikatsony. Tsisy fikatsony. Tavidalaka le. Fa eo anoloan'ny fahenonao amin'izany mihitsy. Fa tsisy ninina azo atao tsony. Eo ianao ny mbola vonina hitraka. Eo ianao ny vonina hitraka. Eo ianao ny vonina hitraka. No, androsondray irehitra ndray Amen. Alleluia. Hello. Nandalovan'i Jesosy ny fahoriana. Nandalovan'ny fahadiran'ovana. Nandalovan'ny fahafahambaraka. Nandalovan'ny latsa sy nieson'ny olona. Nandalovan'ny vavaratsy. Nandalovan'ny satroka atsilo. Nandalovan'ny fantsika rezatra. Nandalovan'ny lefina. Nandalovan'ny fahafatesana. Fa tsisy afa-tsy ny Andriamanitra ao ireriany. Ny Andriamanitra ao ireriany no afaka nanangana ny zavatra rehetra. Amen. Ataovy alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Efa nitantaraiky teto ty tantara ty. Tsy misy mafy ohatrany vy. Tsy misy mafy ohatrany vy. Fa rehefa mandalo afo tsy maintsy mitsonika ihany. Amen. Amen. Mahery ny afo fa rehefa tondrahana rano maty ihany. Matanjaka ny rano fa rehefa misendra ny masoandro miepy ihany. Matanjaka ny masoandro fa rehefa mandalo ny rahona takona ihany. Matanjaka ny rahona fa rehefa tonga ny rivotra misinda ihany. Mahery ny rivotra fa rehefa midona amin'ny tendrombohitra rava ihany. Mahery ny tendrombohitra fa rehefa zerany raha olombelona mihetsy ihany. Mahery ny olombelona fa rehefa tonga ny fahafatesana tsy laitra ny raha olombelona ny fahafatesana. Mahery ny fahafatesana fa Jesosy ihany naharesy azy. Jesosy ihany naharesy azy. Jesosy ihany naharesy azy. Jesosy ihany naharesy azy. Alleluia. Tovy alleluia. 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 Letseresiny zao tontolo zao. Letseresiny zao tontolo zao no Andriamanitra ivavahanao. Amen. Mahery ny fahafatesana fa Jesosy rery ihany naharesy azy. Amen. Ino Andriamanitra ao, ino Andriamanitra ao, ino Andriamanitra ao. Ranambavy avianao ho tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Fa na mbola tonga any amin'ny fahafatesana azy, mbola ny Andriamanitra koa ny anangana anao. Alleluia. Mbola ny Jesosy no ny anangana anao. Amen. Mbola tsy tonga any enao hoe. Teneniny eo nirenao mbola tsy tonga any amin'ny fahafatesana ianao hoe. Mbola tsy tonga any amin'ny fahafatesana. Teneno izy aza miabandonina hoe. Aza miabandonina. Aza miabandonina. Alleluia. 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 Avy aloha ny fahafahambaraka andalo. Avy aloha ny vavan'ny olona hitendry. Avy aloha ny vary sy ny loka tsy hisy ihany fa raha mbola tsy mihinan-kanina ny 2 andro ianao mbola tsy maty. Amen. Raha mbola tsy mihinan-kanina 3 andro ianao menakavy tsy maty. Amen. Zany fahatsiarina 3 herinandro mbola tsy maty. Tavy amenina mafy zany. Amen mafy. Raha mbola tsy nihinan-kanina ianao hatramin'ny mbola tsy maty. Iareto kely aloha dia tohizony ty. Iareto kely dia tohizony ty. Teneno ny zanakao. Miareta kely dia andao hitony ty hoe. Miareta kely dia andao hitony ty hoe. Alleluia. Aza mifanakivy zany. Aza kivina ny zanakao. Aza kiviny mamanao. Aza kiviny dadanao. Teneno ny dadanao rakizy. Andao dada tohizana an'ty hoe. Andao mama tohizana an'ty. Na tsy nihinam-bary 3 andro aritsy. Andao tohizana an'ty ataovy alleluia mafy zany. Alleluia. Tiaka mafy. Alleluia. Alleluia. Misy fotoana tany a Frantsa. Rehefa entin'ny olona misakafo any amin'ny restaurant. Raha etsy misakafo any amin'ny restaurant 22 €. Ohatrina hoe any amin'ny raha etsy anohan'ny valeur an'izany. Sakafo ny ray mihinana. Halleluia.
raha sitrapo ny tompo amin'ny herin'ny androany efa any a frantsa itory ny tenin'andriamanitra any ataovy amen Alléluia. ataovy alleluia mafy zany ataovy alleluia mafy zany Alléluia. 22 euros fa mba fantatrao ve ry havako efa niainy anay zany tsy mihinan-kanina maraina mandra-parivony andro zany misy fotoana mody mampirehetra boritra fotsiny ao an-trano ampirehetina ny boritra ho hitan'ny olona eo an-dakozia avoaka amin'ny varavarankely ny lakozia ny setroka hitan'ny olona mbola mampirehitra afo nefa inona ny anao eo boritra ampirehetina fotsiny io boritra ampirehetina mba miala amin'ny lehana masolona io ana ny lehana masolona io fa tsisy sakafo ry pastery ataovy alleluia mafy zany Alléluia. alleluia alleluia satria na dia vidianana hanana ary tsisy na vidianana saribao ary tsisy amin'izao fotoana zao tsika entin'ny olona mihinan-kanina any amin'ny restaurant raha etsiny ray plat ataovy alleluia mafy Alléluia mafy. melohany hinananao pizza hinananao gâteau hinananao sakafo any amin'ny restaurant mandalo an'izany aloha ianao mandalo an'izany ianao Amen. fa tsy mahazo miala andaharany ianao Tiaka tsy mahazo mafy, miala tiaka andaharany mafy. ianao tsy mahazo miala andaharany ianao zay vonona iazakazaka mitsangana zay vonona iazakazaka mitsangana Sagana. Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra